Ho any amin'ny faritra Bongolava indray aloha isika nidina ifotony tany amin'ny distrikan'ny Tsironomandidy commune Bevato izay nisitraka ny tetikasa Smart Village ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra ny fampivoarana ny tao arakajy mirindrina anaramaso ny lafiny teknika sy ny fotodrafitrasa mampita ny vaovao Géniary Malalasan sy Riza Randrianjatovo. Tsy mena mitaha amin'ny fampiasan'ny any andrenivohitra ny internet intsony ny fandraisany izany aty ambanivohitra amin'ny fahafahana mampiasa ny teknôlôjia vaovao amin'ny lafiny rehetra izay fivoarana entiny Smart Village fampanofana ampola toy ny hoe prototype izay naseho Ampabemaso teto. Natao zany ny androany mba hijerevana zany hoe manahoana moa zany hoe prototype na Smart Village zany hoe hita tafo daholo zany hoe inona aby ireo fitaovana teknika ahafahany mihodina. Rehefa vita zany ty zavatra ty dia hita hoe mety zany manerana Madagasikara. Voavaha ihany koa ny olana amin'ny fikirakirana ny vola sy ny fandraisan'ny mpiasa-panjakana any ambanivohitra ny karamany. Ankoatr'izay, ny fampahafantarana ireo fanomezan-danja ny tanora sy ny mpianatra amin'ny tolotra maimaim-poana afaka manome vaovao isan'andro amin'ny fampiasana ny Smart Village. Anisany misitraka ny tetikasa tao anatin'ireo kominina Dimapolo, ny kominina Bevato, ka liana avokoa ny mponina fa mahatsiaro ho afa-pahasahiranana amin'ny fiakarana aty andrenivohitra. Mamaly ny filan'ny mponina ety ambanivohitra. Kominina Dimapolo manerana ny nosy no nametrahana ity fotodrafitrasa ity ka hitovizana avokoa ny endrika izany na ireo fitaovana na ireo tolotra ka efa vonona tanteraka mpiasa hiasa eto aorian'ny fitokanana azy hanampy ireo positra efa misy hatramin'izay.